Miarabatsika rehetra mpanaraka ny chronique du midi. Nahazo herinandro vaovao indray tsika amin'ity herinandro ity mandroany 9 septembre moa zany. Mino fa samy nandalo weekend nafinaritra arak'izay azo natao daholo ny tsirairay. Dia faly tafao eto indray tsika amin'ity chronique du midi ity izay iresahantsika lo hevitra tsy tena hoe tabou fa manahirakirana ihany zany aza fa tsy maintsy resahana. Niainga avy amin'ny atao hoe zavatra re matetika niverimberina atao amin'ny freestyle ho anareo zay mpanaraka ny freestyle ao amin'ny page zany dia nisy zavatra tsikaritra niverimberina atao dia natonga anay hoe anapa-kevitra anao an'ity thème ty androany dia ny hoe ny herin'ny poketra eo anivon'ny fiangonana. Sujet manahirana ho ala izy satria sady tahaka ny tongotra vakivaky sady marary ny mahamenatra nefa tsy maintsy resahana satria manimba zavatra be dia be ary betsaka ny olona mitondra takaitra sy tondra faisana amin'ilay izy. Ny herin'ny poketra eo anivon'ny fiangonana. Alohan'ny hirosotsika amin'ilay thème dia ho an'izay vao zao no manaraka nyty fandarana ity na ao amin'ny page zany na nareo atsy amin'ny TikTok dia ny important zany dia ny partage zany hoe afaka mi-intervenir nareo rehefa mifarany ka miteny hoe afaka maneho hevitra dia ato amin'ny page dia eo amin'ilay hoe ajout au direct io no cliquenareo. Ho anareo atsy amin'ny TikTok dia amin'ilay invité no cliquena dia miditra mivantana nareo miteny maneho hevitra ao anatin'izay zavatra zay. Anankiray koa dia ampatsiavinantsika fa isika resaka eto zany zahay ao anatin'ny ity ministère ity dia afaka mandray ihany koa andian'olona, mpikambana, mpinamana, fianakaviana, olo-tokana te anao karazana atao hoe retraite spirituelle miaraka aminay mivady dia afaka manao zany fa mila mifampiresaka aminay ny azahoanareo ny andinidininy momba an'izay. Zay ary fa dia hiditra amin'ilay thème atsika hoe ny herin'ny poketra eo anivon'ny fiangonana. Misy teniny nga Fernand Le Grand zay lehilahy malaza fampiasako matetika atao amin'ny page le izy évangéliste belge izy io fa efa nodimandry dia izy hoe j'ai cherché l'église et j'ai trouvé le monde. J'ai cherché le monde et j'ai trouvé l'église. C'est les citations de Fernand Le Grand avec où j'ai cherché l'église, j'ai trouvé le monde. J'ai cherché le monde et j'ai trouvé l'église. Zany hoe aza mieritreritrytsika fa rehefa ao anatin'ny monde ecclésiastique na ao anatin'ny tontolon'ny resaka fiangonana avako tsara hoe fivavahana sy fiangonana sy finoana reo matsy matetika misy amalgame zany hoe afangaron'ny olona retony hoe fivavahana de fiangonana zay tsy ny finoana de fiangonana zay tena avako tsara hoe ny monde des églises na ny monde ecclésiastique de resaka institution, resaka rafitra, resaka organisation. Ny fivavahana dia resaka piété na resaka religion. Ny finoana dia resaka relation amin'Andriamanitra. Zay zany le izy. Ka aokotsika tsy idéaliser io moa no fadisolontsika rehetra io fa tsy hoe ny olona rairay ihany mi-idéaliser ny fiangonana dia nanay zany eto dia tsy alolo bato mafana anareo zay fa secret de polichinelle avy filazana zany hitanareo ny secret de polichinelle hoe mody batao hoe tsy ambaratelo nefa efa mahafantatra daholo ny olona rehetra indraindray koa modiodina fanina fa tena réalité mampalahelo dia tena ao anivon'ny sehatra ny fiangonana indrindra no tena misy ny tension enjana be amin'ny resaka vola io. Nareo ngamba ny samy mahita daholo reny vaovao amin'ny télévision, Facebook, gazety mahita nireny scandale na ady ny fiangonana Jesosy mamonjy zao hitanareo teo ny FLM zao le tany Toliara niaraka tamin'le katekate ny Toliara iny le nasain'le président synode ny Toliara navoaka le ramatoa satria resaka vola izy ihany raha nazava azy ny MFJKM le tany Tomasina sy tany amin'ny toerana maro samihafa lay anaty fitaovam-pivavahana mifampihorakoraka sy ny sisa tsy tambo isaina ny fond ambadiky reny olana reny
tsy problème doctrinal, tsy problème fampianarana, fa problème d'argent, guerre de pouvoir. Zay le zavatra mandraina. Ary ity constat mpitondra manaikitra fiangonana no miteny eto. Donc zany je suis bien placé, mieux placé pour en parler ozany vazaha raha ohatra moa za ivela an'ilay structure de hoe sy ondray le olona tsy tiany fiangonana fa ao anatiny any no miteny an'izany. De zay le hoe asiko mafy ny tenako mangana ozany soratra masina. De plus ny constat ty plus ny fiangonana anankiray matanjaka arabola, ty zavatra remarqueko ty, plus ny fiangonana anankiray manan-karena arabola financièrement parlant, plus misy enjeu goavana beo, plus misy hidirany devoly aona fazaka azy alay-panahy sasany hanomboka am'izay ny teti-panorona te hitondra daholo. Zay zany izy. Plus misy vola ao plus misy enjeu. Tsy misy vitsy zany olona tena hoe miady mafy ny amin'ny tena hoe le asa tena le asa proprement dit, fa matetika ao am'izay tena misy ny saosy no mahatonga ny olona miady mafy hanana fitondrana. Ino zao ny donc zany problème na leadership financier, ny problème ny fiangonana resaka vola. C'est le nerf de la guerre zany vazaha. Maninona raha fa mijery vaovao nanaraka vaovao tsika zao tao ao naninona ny mpanara-baovao focaliser daholo tamin'ireny élection na filoham-piangonana reny, na tany amin'ny FJKM zany na tany amin'ny FLM sy ny sisa fa maninona no miatire ny mpanara-baovao le izy. Bon, mety ataotsika hoe maro ny membre anatin'ireny de miintéressé azy le resaka, possible, fa na tiatsika na tsy tiatsika de hoe force d'influence ny mahazo an'ireny toerana am'ireny. Ka ny enjeu ao ambadika zany de zao hoe ny institution mpiangonana zany dia force angezabe anankiray au nivon'ny opinion publique. Ary efa force angezabe anankiray au nivon'ny opinion publique ny fiangonana dia tam daholo ny groupe de lobbying rehetrarehetra te hikotikoty an'io fiangonana io, tena ampiasaiko misy le terme te hikotikoty, te mody iara-iasa amin'io fiangonana io fa matetika cadeau empoisonné ny ao ambadika izy raha vonao mianakendry miseho mandany zany zavatra zany. Donc tena misy enjeu ngezabe le izy, misy jeu de pouvoir ao ambadika ao. Tsy mamenatra amin'ny tena zany satria zava-misy zany, ary eto tsika tsy manana compte à rendre an'izaniza irana tsiny raha ohatra ka tezitra ny sasany, fa nahatra amin'ny fanendrena mpitandrina amina poste anankiray na pasteur amina poste anankiray melehibe ny am'izao fotoana zao e. Misy hatramina fanaovana simonie, hainareo zany simonie zany SIMONIE, pratika fanao ratsy tamin'ny andron'ny apôstôly, tsy apôstôly fa tamin'ny andron'i Jesosy, nividina ny toeran'ny mpisorona be, ary izay plus offrant sy mahay ny mpisolelaka tamin'ny romanina no voatendro mpisorona be, tsy nanaraka tsony an'ilay norme ataotsika hoe le fenitra napetraka hoe taranaky iarona no eo amin'ny toeran'ny mpisorona be, ary ny levita de taranaky levy, fa izay olona metimety amin'ny romanina ihany no voatendry ho mpisorona be. De io no atao hoe simonie ny filazan'io, zany hoe nividina ny sezan'ny mpisorona be satria lasa poste politique ihany koa ny poste na responsable d'église. Zay zany amin'ny échelon ambony national, fa amin'ny échelon any ambany regny na ny poste na pasteur am'izao tena malahelo amin'ny teny aminareo fa tena misy reny mahazo le poste tsaratsara, tanareo le toerana tsaratsara amin'ny ville na matanjaka bebe vola reny, c'est pas n'importe quel pasteur no voatendry am'ireny, satria tena misy enjeu be mihitsy, ary misy aza zay matorotoraka sy zay akaikikaiky ny mpitondra eo nivon'ny fiangonana no mahazo an'ireny toerany reny. Enjeu anankiray na jeu de pouvoir ihany koa de ty hoe ireo atao hoe grand donateur, ireo mpanolotolotra ny ao fiangonana manan-katao, de tena sarotra
ho an'ny mpitondra fivavahana ny maîtriser an'ireny olona reny satria toa heverina hoe mahafoy be kanefany hainareo tsara fa karazana jeu de pouvoir koa nambadikina izy zany rehetrarehetra zany ny zavatra misy ao ambadiky nyity resaka fiangonana ity dia ny zavatra mampalahelo anefany ary azoko lazaina eto zany zavatra de ty hoe constat ko hoe ny fiangonana anankiray matetika matanjaka arabola za tsy miteny hoe zay daholo fa raha atao zany statistika sy ny fandiniana azy ny fiangonana matetika matanjaka arabola dia osa sur le plan spirituel averiko ndray fiangonana anankiray matanjaka arabola matetika dia osaosa sur le plan spirituel de mety iterana hoe non tsy mariny zany ao aminay satria ao aminay velona daholo ny sampana rehetrarehetra betsaka ny olona zao tsy any no andrefesana azy tsy any amina resaka hoe sampana tsy amina resaka activité mampatsiaro ao amin'ny soratra masina satria amateolojiana de tsy maintsy manao analizy miainga avy amin'ny soratra masina nisy fiangonana karazany anankiroa ny ray fiangonana avy any Makedonia na Macédoine zay tena sahirana tsy teny hoe mahantra fa sahirana ka tena nanao zay farahery ara nanoanana any Paoly apôstôly nanome fanoanana any Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Jerosalema satria fiangonana tany Jerosalema de fiangonana sahirana ara-pivelomana hanapina an'ireo vehivavy mpitondra tena tao amin'ny fiangonana dia noraisin'ny Paoly ny fanomezany tao Makedonia de kely aza ary na dia mahantra aza fa ny fiangonana tao Korinto kosa dia tsy miraisin'ny Paoly ny fanoanana or ny fiangonana tao Korinto dia manambola inona ny antony tsy naneken'ny Paoly ny fanoanana nomeny fiangonana tao Korinto dia satria mieritrao de eritreritra ny fiangonana tao Korinto hoe izahay no nahavita ny karakara ny resaka nampandeha ny fiangonana any Jerosalema tena mafy ane zany tsy moramora hoe Paoly nasany teny non ary ty zany tena itodiako amin'ny mpiara-miasa amin'ny fiangonana rehetra hoe mila mianatra amin'ny teny non sika surtout rehefa goavagoavana ny fanoanana de mila mametra-panontaniana hoe fa inona ny enjeu ambadika za tsy voatery teny foana hoe raha vao misy mpanoana lehibe de tonga de ho mailo fa tokony ametra-panontaniana hoe fa inona ny ty sinday n'ity zavatra ty inona ny contrepartie na de miteny ary izy tsy misy inona fa ndraindray ny olona anankiray rehefa mandeha eny ny toedrara dia mijoely izy natao hoe dette morale no hitondrany aminao dia farananao tsy satenina atao hoe midrikina ve filazany zany na mijoro rehefa hitanao fa nandritra fotoana lava le olona nanoana foana ny fiangonana de Paul tena tsy nandray ny fanoanany Korinto tsy te hampakitratra anareo sy Paoly ary tsy handray anio satria mba hatonga ana tsy teny hoe fierté fa manana ny hoe liberté de parole ary liberté d'opinion manoloana ny fiangonana anankiray c'est pas tout le monde manana an'izany capacité zany tsy ny olona rehetra no tonga am'izany ary eto ny tena enjeu sarotra amin'ny asan'ny mpitandrina anankiray ny miteny hoe tsia rehefa tsy tokony ho raisina ilay fanoanana arabola ho an'ny katsika ny Madagasikara de tena jeu de lobbying io nareo matsikaritra fa rehefa tonga ny manakaikikaiky ny fifidianana filoam-pirenena sy fifidianana amina poste dia mifanojo foana mavarina fanandrify amin'ny fanaovana zaika be de hitanareo tsara mihitsy ny valsa sy ny balle ny mpitondra sy ny fiangonana amin'ny fotoana hoe ny fivorimbe ny tanora tarenana de nahazo vola zato tapitrisa ariary tamin'ny candidat rana na tamin'ny parole politique rana na tamin'ny mpitondra mihitsy aza de samy mifaninana ohatrany hoe sanatria zany manao karazana ina filaza zany manao ohatrany lavanty hoe izany tena nahavobe ao anatin'ireny lobbying le jeu de lobbying zany tena manahirana fa eo zany de tena mitsotra aminareo hoe tsy mora ho an'ny fiangonana rehefa miteny fiangonana de ny akampobeny fa tsy hoe ny tsirairay ny mitazona garder la tête froide io zany vaza
Gardez la tête froide ozy ny vazaha zafady. Gardez la tête froide ozy ny vazaha manoloana ny sollicitation be lehibe manodidina anao. Eto zany dia mampahery manokana ireo ray aman-dreny izay voavoafidy tamin'ny toerana mahafoloa azy vototsinganiko manokana am'zany ny mpitandrina docteur Jacques izay voavoafidy foloan'ny FJKM am'izao fotoana zao fantatra tsara ny enjeu miandry azy ary ao anatina situation politique sarotra isika am'izao fotoana zao mafapana ny toedra raha eo indrindra no tokony ijorotsika fatratra mitodika amintsika kristianina azafaly fotsiny nareo ny manakia zay ngambany zay ngamba fa mandeha am'izay a zafady fa ndraindray matitapaka le izy mare ve nareo atsy amin'ny Facebook ya sotra matitapaka ty ana ty maty ho azy ya zalany tena resaka TikTok no ataotsika ty sy chronique tsy fampianarana fa resadresaka dia tena ao anatin'ny zavatra nieritreretina mihitsy zay hoe rehefa efa misy feonika efa misy hampitao any ny filoham-piangonana ohatran'ireny ianareo de tokony anjaran'ny fiangonana ny manao zany mba tsy ry zareo any amin'ny mpanao politika no hiazakazaka ka hoe hanome fitaovana hoentin'ny miasa ho nivon'ny fiangonana izy zany de hitako hoe tsy logika mihitsy hoe ny fitondram-panjakana na ny mpanao politika na ninona no hanomatsy fitaovana amin'ny fanatanterahana ny asa-piangonana de afaka hiteny daholo tsika hoe non tena amin'ny tena fitiavana satria zanaky ny fiangonana de piny de sisa c'est beau tout ça fa ny zavatra lazaina anareo ety amintsika ety ivelany amin'ny aty ambadiky ny rideau samy hafa ny sy ny any amin'ny coulisse tsika malala tsara mihitsy fa ny langage tsy tena hoe diplomatique fa langage de politesse ety amin'ny masonao tsy ho lazaina aminao ny antony nanomezana an'io fiara-katikaty reo ka za zany de tena terre be any teny hoe ataovy anjaratsika fiangonana ny manome fitaovana ho an'ireo mpitandrina ho an'ny mpitandrina na ny pastora zay filoham-piangonana mba tsy ho ataon'ny olona hamison ny resaka ohatry zany satria ina ny antony ny force tsika ataotsika hoe tsika mo zany fiangonana dia zavatra ray zay tokony arovana tahaka ny anak'Andriamaso dia ny atao hoe fizokiana le droit d'aimer io fizokiana io a raha saradidinareo tantarany Jakoba sy Esau no nataony Esau tsinitsiny fizokiny de natakalony via tsaramaso ray vy rehefa niverina avy any amin'ny fiazana izy mihaza dia nalaim-panahy ny lehilahy hoe rehefa misangisangy Jakoba hoe tsy omeko anty laoka ty lahy raha tsy amidiny raha tsy omeny lanahy fizokiny
de niraisiny Esau à la légère izy ohatrany misangisangy reny de hoe tsy maiko teratsy zao de hoe sinona koa zay zany fa hoeto an'lany fizokina fa mehoany hanina de mihinana tokoa moa ty Esau fa marina fa tsy iny akory na tonga ny Esau very fizokiny fa tary am'lay fotoana zay niteneniny reny ny Jakoba hoe andanaingana rokoroky eo ny reny rainao dia ataovy zay azahoanao tsodrano fa de mbola tsy eo ny rahalanao de anaovy le lamba fanaovany Esau za de ohatrany volovolony izy de avy eo izy ny ray ny saka hoe ahoana ny feonao ohatrany feon'ny Jakoba fa ny tananao volovolona ohatrany any Esau ino no navo azy fa le talohany iny na zany aty zany a symbolika be le izy satria be de be koa zany a am'izay fotoana zay a fantatr'ireo olona mpanao politika sy ireo olona manana maizy azy ireo a ny moment de faiblesse ny fiangonana hoe aiza ny toerana mampahamemy atsika sy mahosa atsika de eo zareo no mody miseho hoe hiara hiasa zay mahatonga hoe ny herin'ny poketra miteny mivola ary vitsy ny mpanompon'Andriamanitra tena mahavita manao non manoloana ny miliara velariny eo anoloana tena vitsy mba tsy lazako hoe isana amin'ny ratsan-tanana donc zany mba tsy isiny satria ny fakapana tsy maintsy isy mba tsy ahalavo an'ireo zoko be tsika reo a de tokony anjaratsika fiangonana no miantisipe an'izany ao anatin'ny lamina sy ny fandaminana araky ny tenin'ny soratra masina hoe raha sainy olona mandeha maily ray ianao de mandehana maily roa zany hoe mila antisipena mialoha le izy zay le tiako atongavana tamile teo hoe mba tonga de antisipena hoe ato ny irika zay hamelezany zalahatsika dia io no mila vahana haingana miresaka fiara tsy matodalina teo zao ohatra anankiray fa tsy niany akoa fa misy zavatra be dehibe ka ohatra fotsiny iny tsatsatra la zany hoe miherin'ny poketra fa miverina am'le thème central hoe le herin'ny poketra eo anivon'ny fiangonana problema be izy io satria na ny décision raisina rehetra eo anivon'ny fiangonana dia ny fanontaniana mipetraka hoe miaingy avy amin'inona inona no bazy ny aingan'ny fanapahan-kevitry ny mpividraraha inona ny bazy ny aingan'ny fanapahan-kevitry ny brofibe inona ny bazy iaingan'ny fanapahan-kevitry ny pasteur anankiray na mpitandro anankiray eo amin'ny ministère pastoral iza ny olona tompony teny eo anivon'ny fiangonana satria azadiny fa misy ny atao hoe leader formel le formel zany le olona voafidy fa misy leader informel eo anivon'ny fiangonana ary matetika reo leader informel reo le tena tompony ny fahefana fa tsy le leader formel ary izy tsy sa fa tsy tiany le miseho ery aloha ery fa izy no mitire ny ficelle ty ambadika donc zany réalité zany tsy anafina zany aminareo hoe to mety ozy ny sasany hoe tsy mety kosa nataonao zao rapazy fa maninona no manala baraka ny fiangonana amin'ny alalan'ny réseaux sociaux non secret de polichinelle zany fa tsy fananana baraka fa samy mody fanina daholo tsika fa tsika mahalala zany daholo de nefa le mody fanina tsy manampy an'ilay tompona ndraikitra amin'ny fiangonana hijoro fa lasa atsika indray no mametraka fandroka eo aminy hoe tandrema izy nefa ny olombelona ary manana ny moment de faiblesse dia anjaratsika fiangonana tsika institution d'église ny manisy balise mialoha amin'izany zavatra any mba hiarovana azy zany hoe tsy le olona tsy tantena le mpanompon'Andriamanitra zay zao any me ohatra anankiray aminareo aty amin'ny fiangonana misy anay atya ECUB église protestante de Belgique itendrenareo ekananao any andafy non resaka balise institutionnelle na balise na rafitra nanay zao tena misoratra ao anatin'ny lalam-panorenan'ny fiangonana amin'ny atao hoe fitsipika na ataon'ny filaza azy hoe ino ny filazanay zany resaka déontologie pastorale de misy règle napetraka ary déposena any amin'ny fanjakana mihitsy hanan-kery ohatra hoe ny pasteur ato aminay tsy manana droit handray héritage avy amin'ny mpiangona délit zany aty aminay ary afaka anenjenanao au niveau ny tribunal ohatra anankiray meko anareo zany zay satria mantsy araky le teny amin'ny fitsarana de hoe amin'ny anao le manao accompagnement pastoral le olona ohatra le olona be antitra surtout ny akamaroany aty hitanareo malala tsara nareo fa betsaka ny vazaha tsy miraharaha ny ray aman-dreniny de mipetradrery ny be antitra aty
de iza zany ny tena olona mikarakarany beantitra ny travailleurs sociaux, ny mpitsabo ary ny pasteur sy ny mopera. Fragile ny olona ao anatin'ny moment émotionnel hoe irery surtout vesarany atao hoe solitude. De matetika salaminazy zao misy ray aman-dreny be anankiray zay teto zany mba mitsidika azy indray mandeha isan-kerinandro any amin'ny tranony efa ndodimandro moa izy de tena hitanao mihitsy hoe tena misainty izy hoe mba misy olona nresaka tamity herinandro ity fa tena irery de te irery dia mifandrika zany de mety mandeha fihetsem-po le olona rehefa avy hoe ianao tena akaiky ana pasteur fa de ty ary ny nanoratra lova izy de ty lova ty ianao no mandova azy tsy mahazo mandray an'iny zahay raha amin'ny lalàna anay eto satria tonga de hoe mety manipuler zany le olona tsy mitena zay filamatra fa exemple hoe anjaratsika fiangonana no mametraka lamina mba iarovana an'lay chef d'institution tsy ho tratra ny lobbying fa aza mise fotsiny ny olo iny intègre oui mety intègre izy fa alalongo izy rehefa domaina andro zala matetetika ao de mety mikaperitra ihany fa rehefa lay institution mihitsy ny tonga dia tsy mandray safady lay rafitra mihitsy no metraka ny fiarovana an'lay mpitondra fiangonana na any amin'ny farany ambony zany na ty amin'ny fitandremana ty ambany dia izay no afaka iarovana azy satria poketry io mitentsika tsy afaka hiteny ka izy ny tsy te ho marina izy ny mpanompon'andriamanitra tsy mahatoky tsy afaka ny anao an'izany tsika satria misy ny atao hoe réalité ny fiainana ary jereo na ry abrahama reny aza ngezalahan'ny filonana hoe abrahamy fa tratra i abrahama amin'ny farany namidy ny vadiny natahotra izy teo anatrehan'ny farao hoe lazao anabaviko ianao ina ny ambadiky zay rehefa fantatry rehefa nyteneny hoe anabavy ny Sara dia tapomaso de nitotofana volamenatra ny atapon-doha ary petsaka ny mpandinika teo soratra masina hoe anisan'ny nampanakarena ny Abrahama zany zavatra zany tamin'izy namidiny zany namidiny tamin'ny farao ny vadiny tratra ihany na de olo goava be reny azy donc zany ny rehefa hita hoe aizany point faible hamelezany zareo ny fiangonana de tokony anjaranareo ao anivon'ny synode lehibe na eo anivon'ny mpiavitra ratsy tsy haiko hoe aizany sehatra mametraka ny manavao na manatsara ny lalam-panorenana na ny coutumier na ny code de déontologie mba hilimiterana za tsy miteny hoe 100% voary nanay ho any discours na eto amin'ity page ity de discours toujours pragmatique et réaliste surtout atsika ny Madagasikara zay raha malala fa sarotra ny fiainana dia mahasarotra ny fiainana ny Madagasikara dia mora ho andro zalahy fantsilahy ny manao mena miraviravy mba hisotomana ny ireo tompon'andraikitra amintsika zay no karanteny kely mba tiako isarena saitsika androany manasa anareo mba haneho hevitra raha ohatra ka misy te hiditra ny vatana soit par TikTok dia eo amin'ilay sary olona ao no miditra na ato amin'ny TikTok safady fa amin'ny Facebook dia eo amin'ilay hoe misy sary olona mifanindro ohatr'izao ray anaty écran ray ivelany le hoe ajouter zany anatin'ny live tahoary tompoko mandrapiditry ny vahiny voalohany dia tena miteny aminareo hoe enjeu etretinareo fotsiny hoe ty page RGL ty hitanareo ngambany fa manana an'izay franc parler sy milaza zay tokony ho lazaina ny eto ty ara tsy resaka institution fa resaka fampianarana fa mbola tsy mahamenatra ny sasany mihitsy ny mandrokoroky anao hanova ny ligne éditoriale anao hanova ny zavatra teneninareo eto so de mieritreritrinareo fa juste eto amin'ny écran eto fotsiny zay no miteny fa misy enjeu be ao ambadika zao ary tena misy ny manandrana ny mividy
fa izay nanay moa de fa hoe sacerdoce ity tsy resaka tombontsoa misy ary zay le hoe tsy mikibony ho Andriamanitra. Donc ty ary zany niveau kely tsy de manahoana raha par rapport amina institution anankiray zay tena anino zay loha hoe mila ampina asina balizy mba ahafahan'ireo olona reo tsy ho alay-panahy manoloana zay mena miravoravo zay. Ya ndao ary raha misy hiditra le hevitra any am'izay herin'ny poketra anivany fiangonana zay. Eo ary tompoko izy no hiditra voalohany. Averina aloha le lohevitra hoe ny herin'ny poketra amin'ny fiangonana zany hoe raha fitimpo zao trandrazaiko teo de ny hoe aza mieritreritra tsika fa nivon'ny fiangonana dia mandeha ho azy satria tontolo ara-panahiny eo. Non, araka ny teny Fernand Legrand hoe j'ai cherché l'église, j'ai trouvé le monde, j'ai cherché le monde, j'ai trouvé l'église. Aton'indra ny tena misy ny enjeu be ary fantatr'ireo mpanambola reo fa ny fanaovana ny fiangonana paosy no anisan'ny force zareo ka dia anjaratsika ny miaro an'io zavatra io amin'ny fandaminana maro samihafa mba tsy ho tratran'izay hoe ato misy miteny hoe maro tokoa amin'ny zava-misy ambadika ohatra ireo karazana rakitra efa ho dimy noho ny mihoatra. Ya imo resaka anankiray hafa indray iny oui ile izy mahatonga ny raha ohatra ka ampifandraisana amin'izay zavatra teneninao zay lasa ohatry hoe tsy manana ressource hafa tsony zany fiangonana afa-tsy ny hoe rakitra. Tsy manana stratégie hafa tsony zany fiangonana raha tsy hoe adidy. Fa tokony velarina koa ny toe-tsain'ny fiangonana afaka ataontsika hoe mi-entreprendre amina sehatra hafa indray. Anome ohatra anankiray aminareo fiangonana izy ty fiangonana au Temple Neuf ao Strasbourg ao anareo any Strasbourg mahalala azy manan-karena le fiangonana manana mi-investir izy mividy ohatrany paozina arcade ao Analakely reny dia zareo bijoutier rehetrarehetra produit de luxe reny no nanofa azy de tena io zany nisany loharanom-bola maharitra ny fiangonana ao. Donc zany le fiangonana tena manan-katao de tsy mitambezo amin'ny fanjakana, tsy mitambezo amin'ny mpanao politika fa manana ny poids tsara koa izy rehefa miteny dia miaino azy ny olona satria io moa ny fiarahamonina hoe mampalahelo ny fiarahamonina de mametraka le hoe zay tompon'ny vola ny tompon'ny teny ao amintsika malheureusement. Et donc voilà, il faut miditra amina secteur ohatr'izay indray fa tsy hijanona ntsony amin'ny resaka io zany efa lozan-toetrandro le rakitra sy adidy io Merhaba. Salama tompoko. Bonjour pasteur, oui aneo hevitra tena fampitehana be mihitsy io resaka vola mihodina io anivon'ny fiangonana satria aty Madagasikara zao de tena lasa mampikatona tanteraka ny masom-panahy sy ny sain'ny mpino le izy surtout angamba ozy hoe le eo amin'le niveau an'le mponina akapobeany mihitsy de lasa zary mivenere pasteur sy ny anina mihitsy ary ny aty zany hoe lasa reharehan'ny-mpiangona ny pasteur manana fananana be efa tsy tapan'izy ireo hoe lasa taribato vilam-bava le izy ny mpino mpiangona borsiny hoe aza miareny ety an-tany nefa de tsy arak'izay le izy fa de tena tsy hita moa zany de ambara fa kivy tanteraka mihitsy amin'ity resaka finoana ity lasa mahabiby mihitsy le izy indrindra ty Afrika de tena misy hatramin'ny hoe dina mihitsy koa ny délivrance etc.
asa hoe manatena eny sarotra ny anatenana satria tena zay ny ety ianao zany manome miezaka manome fampatongavan-tsaina sy maniratra amin'ny mason'ny olona fa le olona efa domine indray ny tena miady aminao hoe sanjaranao zany ozy izy de lasa tena kivy. Zay ihany angamba pasteur mankasitraka indrindra. Oui, malheureusement c'est une triste réalité izay zavatra teneninao zay fa zay indrindra ny antony tsy maintsy teneninao zao ary zay mahatonga hoe za ao anatin'le tontolo no miteny azy ho afa kokoa ny andraisan'ny olona azy amin'izay fotoana zay noho hoe olona entre guillemets ivelany tsy hoe ivelany moa zany fa tsy anona satria hoe nanareo fa efa fanoherana foana fa rehefa ao anatiny mantsy de ohatrany hoe crédible le zavatra tenenina satria ao anatin'le système koa ny tena ya misaotra anao naneo hevitra. Daero miarabatsika eny tompoko ya zany ny fanehon-kevitra hoe mila le priorité an'ny fiangonana mihitsy zany mila verina difinisevana mihitsy ny misy zavatra zay anakiana ny kodiny fiangonana foana hoe le fiangonana de manao jobily de manao zao de ohatry hoe lany anaty bureaucratie fotsiny zany le zavatra atao sy lany anao anaovana activité lany ohatry hoe manangana le ohatry hoe karazana hoe ohatry hoe le standina mihitsy zany hoe tsy maintsy hoe mavita trano fiangonana ohatry zao tsika de ohatry hoe lasa mafy am'le lasa ohatry lasa ambony be zany le besoin am'le fiangonana amin'ny ara-bola lasa misy ambony be zany hoe mila vola be de lasa any amin'ny mpino zany mandeha impression de rehefa tsy ampy vola de tsy maintsy misy foana le hoe ty zany le mpino manamana-bola kokoa ao am-piangonana de hoe lasa le mpino lasa mpanohana be koa zany ohatry hoe lasa manana ndray lasa hoe mibaiko le pasteur le atrimotra zany misy ohatra tiako tenena zao tia zay taloha ny tsaiko nandritry ny 20 taona teo ohatry hoe isa-taona zany de misy mandefa valo foana hoe ezaka hoe zanakam-pelezana de hoe ty ezaka zao de le anaovana le ezaka zay foana anaovana izy hoe anao trano tsika anao w tsika anao altare tsika anao ohatrohatro zany foana zany le izy nandritry ny 20 taona zany de zay foana da aveo retraite le pasteur de ohatry hoe fiaina be daholo zany le mpino hoe tena navita be ty pasteur ty nefany tsy haiko hoe zay ve le tena hoe standina le hoe zay ve le tena fenitra hoe mavita be amin'ny asan'Andriamanitra nefa za zany raha rehefa mamaky baiboly nefany ohatry ny zay ny hitako ao fa ny hoe ny andaniana vola ao zay hoe ny Paul ohatra hoe mena mahantra ty asa atao resaka évangélisation resaka ohatry hoe momba ny asan'Andriamanitra zany asa diakonaly de tokony zay mihitsy zany ny tokony maverina faritana hoe inona zany ny priorité inona ny tokony andaniana vola tokony mametraka ratio zany ohatra ny fiangonana hoe 10% budget tsika tamin'ity taona ty ohatra lany tamin'ny asa soa 10% lany tamin'ny fitoriana filazantsara de 10% lany tamin'ny fananganana fiangonana etserosiny fanaovana didy gauche droite zany fa tena io le mampakivy le fiangonana am'izao de farany be dia be ny olona tsy mivavaka tsony amin'io zavatra io tsy mivavaka tena hoe aloha tsy mivavaka ny am-piangonana tsony satria ho tetezinao daholo zao fiangonana rehetra zao de presque ohatry zany daholo zany ny zava-mitranga na makary anao tratran'ny ampafolo karena makary anao tratra n'aiza le anao zany de tratra foana anao de farany tsy anao tsy mivavaka tsony zay zany faneho-kevitra saika ya efa anisan'ny teneniko koa ty hoe tamin'ny freestyle moa tsy nametraka fanontaniana de zao hoe fanantanina am'le olona le hoe mila toana mila manao ny asan'Andriamanitra de hoe tena asan'Andriamanitra ve nametraka fanontaniana ve ho anareo hoe tena asan'Andriamanitra ve io 4% io teneninao io mbola ampiko anankiray 4% ny ohatra ny amin'ny fanjakana sy ny fiarahamonina 4% budget fonctionnement fotsiny de ny programme firy raha zay fotsiny aza questionnement 80% fonctionnement or le fonctionnement koa raha mbola idirana détail dia misy fonctionnement zay tena hitanao mihitsy tsy tokony fonctionnement fa nampidirana anaty fonctionnement
de any zany le izy le fipetraka izy de mahatonga an'io koa zay mahatonga amin'ny tena il faut trouver d'autres solutions manomboka zao tsy hoe manomboka zao va tokony efa ho zay hoe inona no ny tokony tsy ho vesarana amin'ny resaka adidy io tsony ny olona fa anjaran'ny fiangonana mitady stratégie hanao loharanom-bola maharitra ivelany ka tsy misy tsony zany resaka fanaovana rakitra sy adidy zany raha tokony izy rehefa plus tard tokony hanana zany vinavina zany zao hoe après x année ohatra manao an'ity zavatra ty azo atao tsara ane na ny manafona ny rakitra azo atao tsara rehefa manana karazana politique financière matanja mazava ny fiangonana ka investir amina zavatra anankiray de iny no loharanom-bola maritra fa tsy makafanan'le olona hoe ataovy zany hoanana ny asan'Andriamanitra normalement raha tokony mifamadika am'izay ka zay le izy tsisy vision ny fiangonana matetika fa lasa ohatra ny vasale le izy de sady lasa miafara zay ya makasitraka sotra tompoko eo ya maveriko indray le izy hoe zavatra tokony tandrematsika koa amin'ny resaka donateur ty zany réalité anankiray zay tsy mety mbola vitsy ny mahalala azy fa lazaiko hoe ty ataoko vaky-batsilana ireto donateur au niveau ny fiangonana dia mila mitandrina atsika ary tokony afaka miteny fiangonana tsy mandray an'ity donation ty satria infiltration hiditra ao anatin'ny fiangonana mba hanimba le fiangonana avy ao anatiny misy io tena misy io donc zany hatrany mihitsy izy zavatra io fa tsy hoe faly fotsiny fa misy mpiara-miasa vaovao fa le infiltration tena grave be hiditra namana anankiray tsika PM zany atao amin'ny page Facebook manandrana napiditra azy ka nandray somary sarosarotra le ato amin'ny dia azo atao tsara io nefa ka tsy azo atao tsara fa problème-nio tsy fananana vision déjà aloha les visions d'église mila mazava tsara c'est quoi une église d'abord c'est là qu'il faut d'abord se poser la question inona ny atao hoe fiangonana io koa zany tsy resaka tsy mety tafiditra ry namatsika tsy amin'ny Facebook mila mazava le izy inona ny mission inona ny antom-pisina ahoana ary azo atao tsara mihitsy koa ny manao ohatsika hoe financement ny asany mpiangonana io ane misy fomba maro azo atao e fa ny problème tsy manana an'izay vision zay sy le courage misy tenina ray aman-dreny anankiray mpampianatra anay efa maty izy pasteur Rakotomalala zay tany avy any Avaratry Mania hoe ohatran'ny olo anankiray miompy omby vavy be ronono izy soit ozy izy velesinao amin'ny kobay le omby mba hanome ronono soit le omby izy omenao villa mba hanome ronono tsara le izy moa zany donc zany ny tsika miara-manaiky fa tsy mandeha ho azy koa nefa ny raharaham-piangonana io fa tsy maintsy mila vola fa amin'ny fomba ahoana move tsy maintsy mandalo amin'ilay hoe afaka miditra ka fa am'le afaka miditra anao am'le invité io direct fa tsy mety tafiditra ndraindray misy tsy tafiditra ny ato amin'ny TikTok moramora fa ato amin'ny Facebook mety ihany fa mila miinsista kely zafady les visions d'église zay tsy mazava satria ny problème mijanona amin'ilay nahazatra hatramin'izay de iny foana zany no averimberinao soit ianao manao adidy soit ianao mpanao vinapafolo-karena c'est toujours le même refrain fa misy fomba hafa mihitsy azo atao fa mbola tsy zay aloha ndresitsika tsy zay ndresakitsika androany fa tena misy ya oui. Oui, bonjour pasteur. Salama tompoko.
Oui, mairavatoko. Farobe efa tafiditra ato anatin'ilay ny pasteur. Ka kely ity lazaiko amin'ny pasteur aty zany fiangonana aty Madagasikara FJKM. Tsy ho teneniko hoe aiza ilay fiangonana fa natsahatra tamin'ny asany zany ilay pasteur dia tsy nampahafantarina ny fiangonana hoe inona no antony nampitsaharana an'ilay pasteur fa hoe resaka vola fotsiny. Dia nafindra fiangonana izy zany, nafindra ny tany amin'ny Fohibe fiangonana hafa. Ny volana rehetra nefa ny pendant ce temps hatramin'ny 13e mois nefa lasa ny volana vacances nefa lasa ny izay fiangonana nanontany PS no tonga tao fa maninona ny tsy ampahafantarina nay mpiangona ny olana nefa n'ilay izy tena tsy nampahafantarina nay hatramin'ny farany zany hoe lasa sisionresaka zany. Eto zany dia manontany raha misy tena ao anatin'ny Fohibe maheno satria fantatro hoe misy mijery ity dia hoe tsy tokony hozoan'ilay mpiangona ve ny tena mahalala ny fototry ny olana raha resaka ohatr'izay satria lasa tena fitadiavam-bola loatra ianao mandray an'iny pasteur iny ange ilay ray sy tanana iny tena volany lany dia ny mahagaga nefa ny hoe lasa atao ohatrany hoe tsinitsinyavina ve na ohatr'izay ilay fomba anaovana anazy hanika ny olona taty aoriana ka mivavaka tena lasa fitsikely ary nirakitra surtout arak'ilay resaka efa hatramin'ny voalohany teo hoe nirakitra ao am-piangonana tompoko ilay FJKM be loatra ny rakitra hanika lasa tsy hitan'ny olona intsony hoe inona raha ny tena marina ahoana ny atao. Ity kosa nefa ny tiako fanontaniana apetraka amin'ny pasteur manokana. Izaho tia miady hevitra amina mpanompon'Andriamanitra. Dia nisy taona nandalo an'ilay sécheresse spirituelle lazainao iny anisan'ny raison nahatonga an'izay ilay resaka adidy be loatra anaty fiangonana. Dia lasa hitanao raha ataontsika hoe 2 heures ny fotoana tena ivavany tsisy tena fotoana hibebahana ao anatin'io. Ny 1 heure ao anatin'io fangatahana vola sy ny hoe ity indray adidy sy ny rehetrarehetra tena notany mpanompon'Andriamanitra. Dia izaho mahita hoe tia manao adidy be any amin'ny fiangonana io mpanompon'Andriamanitra io dia nanontany hoe ianao ve hoa tsy ohatrany hoe tsy sensible amin'ny resaka ohatr'izao hoe be loatra ilay rakitra dia ohatr'izao dia ozy nanazavana hoe aza mirarahana izay andehanany volanao hoe nataoniza aiza iny vola iny fa ny zava-dehibe ozy izy dia ohatrany hoe rakitra ataonao ohatrany hoe adidy ataonao any an-danitra iny zavatra iny. Dia eto zany dia manontany tena hoe crédible ve izay valy teny izay fa raha ohatra ka ozy izy miangataka hoe ianao vatom-piangonana trano vatom-piangonana dia arotsay izy arotsaka ao na firy million izy fa anjara zareo manao an'izany fa ny essentiel zany hoe ianao ilay manao izay tokoa ve ilay izy pasteur. Ya tonga dia non avy hatrany zay le hoe tsy manana droit ianao manontany hoe makaizy vola io fa misaoran'Andriamanitra misy vazivazy anankiray zay mpanao atsikana le hoe an'ilay vola anao rakitra dia alaina le vola dia atsipany an-danitra atsipany amin'ny habakabaka moa zany dia hoe zay milatsaka no ana fa zay mijanona any ambony ho an'Andriamanitra zay raha farenao zay vazivazy zay c'est un peu ça hoe ianao zany tsy mahazo manontany zay misy le droit de regard ao anatin'ny resaka fitantanam-bola fiangonana. Tsy laza tena fa nitondra fiangonana anankiray zay sy tononoko anarany eto dia niady mafy mihitsy atao anatin'ny komity hoe ny ordonnateur mpamoaka vola ao anatin'ny fiangonana dia tsy maintsy misy solon-tenan'ny mpiangona anankiray hors komity satria mila manana mahafantatra ny entrée sortie ny fiangonany vola ny mpiangona satria izay ihany anisan'ny manampy be azy ny resaka transparence hoe makaiza ny vola hatramin'ny 1 centime près. Combat be zany tamina komity vao tafavoaka voatery nampiasa droit de veto sy fomba fiady tsy volazaiko eto na tafavoaka an'izay inona ny impact avy hatrany misy l'année même nametrahana zay falaminana zay dia tonga dia niakatra amin'ny flèche ny vola niditra atao am-piangonana satria mazava tamin'ny mpiangona amin'izay ny vola mivoaka sy miditra tsy sa zay le hoe io question na stratégie amina fametrahana balise iteny anentana hoe aokotsika mba ho madio aokotsika mba ho mendrika ça va pas satria ny olona tsy mitovy daholo sur le plan éthique malheureusement normalement tokony ho intègre daholo kanefany ny lalàna amiko dia natao hanerenany olona ho intègre rehefa tsy mety intègre le olona. Donc zany mila mana stratégie dia niteny tamin'ny komity hoe hitanareo tsara ny impact an'io fanapahan-kevitra zay nataontsika io satria manana droit tiako tsindrina aminao hoe manana droit de regard amin'ny fitantanana ao nivon'ny fiangonana ny mpiangona fa tsy hoe ny mpihevi-draharaha ihany na ny komity ny fiangonana ary iny droit de regard iny tompoko rehefa mazava aminy tsy mila manentana zany ianao
Za nitondra fiangonana pendant 10 ans tany Madagasikara. Tany amin'ny farany dezaka ny asa tany ambanivohitra. Tsy nahazo vilona mihitsy ary tany Madagasikara fa tany ambanivohitra. Fa tena tafavoaka le fiangonana sur le plan financier resantsika eto fa tsy miresaka ara-panahy moa zany iny resaka hafa indray iny na de iny ary mifototra. Zany hoe le confiance entre ny entina sy ny mpitondra mila apetraka ary io anana ny fiangonana aty ivelany satria zareo mametraka an'izay zavatra zay dia aty tsy mbola narenareo tsy haiko ho an'izay fa nandeha taty hoe nanentanao anatin'ny fotoam-pivavahana hoe anao an'izao tsika satria les choses sont claires. De rehefa mazava ny zavatra de fantatry ny olona ny ametrahany volany hoe atao ato sa atao ato sa tsy atao ato dia io le resaka rakitra be dia be no makafana olona koa hoe ty rakitra ao ny vokivoky manga, ty rakitra ny fivoazana, ty rakitra sekolalahy, ty ohatra zay zany tsy anjaran'ny kristiana no asiana miasa saina hoe ahoana ny izarako an'ity vola 2 ty anjarany manome an'le 2 raha ohatra zay ny anana ny tiany atao rakitra no c'est le anjaran'ny fiangonana no migérer an'izay en bon père de famille hoe firy pourcent an'ity no tokony ho ary fa tsy tokony olona ny alaina fanahy hoe hozaranao firy zao iny vola iny zao de sisy zany hoe misy zany zavatra tena pragmatisme fa le problème de tsy mipetraka zay zavatra zay fa lasa hoentina amina resaka ohatr'izay fotsiny donc zany tena manana zo manana droit alala mihitsy fa amiko tsy d'accord am'izany hoe aza manontany anao hoe akaiza ty vola ty makaiza anome ohatra anankiray aminao zao amin'ny resaka fomba fiasanay amin'ny ministère zay nametrahan'Andriamanitra anay eto amin'ny ity pejy ity sy ny amin'ny fiangonana misy any de zay jamais zay mangataka amin'ny olona hoe mila manao zao fa ampahafantarina ny olona hoe ty misy asa an'Andriamanitra tokony ataotsika le tenena atao hoe anao conférence na tafika masy na andeha misy zany dia io ny besoin anjarany tsirairay ny mahalala zay tokony ataony tsisy resaka valopy tsisy resaka didy tsisy resaka zao fa atreto aloha de soran'Andriamanitra fa tota vita foana izy misy ny part avy aty ary ny anankiray ity vision manokana ity anahy manokana ity tsy liko tsara ça ne tient qu'à moi so matsy tenen'ny olona hoe tsy mety zany fa anahy dia tokony anana eritreritra any orinany ary fanamby ngeza be ho anay manokana ho anay mivady manokana izy hoe raha ny tokony ho izy dia tokony ho bénévolat ny asa pastoraly tokony ho bénévolat ny asa pastoraly satria zay zavatra zay manova zavatra be dehibe eo amin'ny asan'ny fiangonana araka le tenina atao hoe ozany hoe mavesy lehibe ne zany mandray tanana mpitandrina zany tsy fantatro za mo gagabe satria za tsy ao anatin'ny sehatry ny fizikema hoe fa inona hoe fandraisan-tanana mpitandrina inona ny ilana vola le fandraisan-tanana tsy azoko kely le fandaminana hoe le fandraisana azy amin'ny trano misy azy hoe sa fandraisana hoe mila vola ho raisiny amin'ny valopy zay je sais pas hoe ahoana zay fa peu importe fa io zany tokony projet à long terme za tsy miteny hoe vita indray mandeha io sahala am'izay zao mbola tsy tena tonga am'izay stade fa nametraka an'izay vision zay au niveau ny fiangonana hoe za d'ici quelque temps quelques périodes ohatrao dia tena j'aimerais bien être satria nina ny antony voalohany électron libre ianao dans le sens hoe tsy misy pression tsony ianao eo amin'ny asa am-piangonana tsy matahotra lobbying ianao satria ianao tu ne reçois même pas 1 centime de certaines personnes donc zany ianao entre guillemets maître de tes mots mety oziny hoe danger any ve zany fa tsy maninona am'izay zavatra tokony ho lazaina zay zany le izy ka zany zao zavatra long terme zany vision ngeza be fa atsipiko fotsiny satria zay mon rôle anay eto manipy hevitra mba hieritrretana zany any aoriana any satria ianareo reo ihany ane no iandraikitra ny fiangonana plus tard sao de mba afaka mba ho tonga any amin'ny fobe nareo plus tard zay io koa zany hitako erreur anankiray misy zany le hoe d'accord am'le hoe resaka spiritualité ny zava-dehibe fa be dehibe ny miabandona hoe alors zareo mitatana an'io fitatana ny fiangonana fa aloha nanay aty amin'ny asa fitorinana tena erreur zany stratégie zany hoe alors zareo avy eo menimenina nareo aty ambany hoe ko zay tapaka zareo mitapaka atao de nareo mizaka ny misubira izy tena mila le rafitra mihitsy no mila tafiana donc zany tena mila manana eritreritra ianareo kristiana tia mirafitra ambany mare maharary am'ilay pression sy le geja il faut osisy pasteur anankiray sy tonoko anarany zay mila tafiana ny rafitra tafiana dans le sens hoe miditra any anatin'ny secteur décideur any amin'ny resaka mpanapa-kevitra satria ny mifanapa-kevitra any ambony any any no iainany aty ambany ka raha zareo foana no mitondra eo dans le sens hoe le mitovitovy fijery amin'ny zavatra ohatr'izay de
mazava be tsy maintsy misubira foana ny aty tsisy zavatra iovana ivavaka marina mandra-paharivony andro donc zany zay mahatonga am'teny hoe mila somary manana vision d'église un peu plus large am'izay fa raha mbola hijanona am'le mahazatra dia c'est toujours la même histoire qui va se répéter ia zay ny azoko amalinanao ny amin'iny eny azy nisy anankiray niditra tato amin'ny Facebook fa nalatsiny fa mbola namaly tato de lasa tsy afaka napitranao ny manarivo nisy toriteny tao amin'ny fiangonana nisy anao teo aloha de gaga hoe fa hoe nivola hony any Jesosy ka tsy tokony ho kiady ho kiady ny mpino tsy haiko zany hiady ny mpino aiza ve hony ka 100 € fotsiny no arotsaky ny betsaka mazava be zany mbola ho antaninao io c'est pas une question de somme na chiffre fa c'est une question de conviction io na androtsaka 2 alina ary ianao rehefa nataonao anaovana pression sy oeraoerana saina de tsy manana valeur anatria an'Andriamanitra tadinareo le mpanakarena sy le vehivavy mpitondra tena nanao rakitra tao amin'ny tempoly de le nanome kely ozy Jesosy no ambony indrindra tsy resaka le hoe zay mahantra ny tian'Andriamanitra isoro anatin'ny saina koa zay fa le motivation safady anaovana an'le izy azatra hoe misy manjesy kaidy ay ve ny makahihatra ina no makahihatra ny olona satria ny zavatra zay handraisany anjara tsy mazava aminy tsy mazava aminy na koa ray zay faharoa manaraka an'izay ny fampianarana koa tompoko dia tsy mahafa-po io ny tenen'ny koloina rarivo teo hoe ny zavatra atao amin'ny ny tolotra sy ny tinady tsy mifanome ny tinady matavo matevina be nefa ny tolotra omeny fiangonana manify de manify tanareo fa misy déséquilibre eo amin'ny offre et la demande resaka offre spirituelle ny resantsika eto inona ny offre omeny fiangonana inona ny fampianarana omeny fiangonana inona ny tena voakarakara tsara re miondry amin'ny lafiny spirituelle déjà là c'est la question qui se pose de zay mahatonga teny hoe plus oa constat ny aty plus le fiangonana matanjaka rabola plus misy enjeu plus varina any amin'ny administration ny fiangonana de milatsaka ny qualité ny sakafo ara-pana satria fivoriana be de be stratégie be de be fa lay tena antom-pisin'le fiangonana ray zany ndrara toriteny zara fa vita fampianarana matamoaka ny fampianarana tsy misy ary raha misy aza dia c'est du n'importe quoi de aveo nefa ianao avy any mirafarafa be hoe mila an'zao mais attends io tsy ohatran'ny robinet mandeha ho azy ia hitako hoe le hoe za tsy contre am'le hoe anaovana vilany pasteur satria za raha midera ny fijikema le hoe anaovana vilany misotro ronono ny mpitandrina satria matetika lasa ohatrany sanatrian'izany tena olona sahirana fa lay fomba natanterahana azy no mila jerena mba tsy ho vesatra ary mba tsy hisy pression morale fa lay vision amiko on voit pas le problème 4 ndray moa mbola avela koa fa ny trano resahako aloha jerena aloha ny zavatra futile sy ny zavatra nécessaire trano zany ho an'ny olombelona dia c'est un besoin psychologique aloha avant d'être un besoin matériel satria azadiny kosa fa io mpanompon'Andriamanitra io il a donné toute sa vie à l'église oui ça il faut pas que vous l'oubliez za miezaka ho juste amin'ny fomba fijery donc raha il a vraiment tout donné raha tena nanome ny heriny ray manontolo azy raha ny sitsiny angamba ny fiangonana tsy teny hoe valibabena fa mitsinjo azy fa eo amin'ny fomba hanatanterahana azy no mila fahendrena sy fitandremana mba tsy ho lasa karazana ohatrany hoe tikano sy tikano ny 4 ndray amiko a mbola ady hevitra be tsisy mandany tsy anana 4 tsisy mandava fa tsy aniranana fiara fa besoin ve zany sa plaisir samy hafa zany zavatra zany donc anjaran'ny tsirairay ny mijery azy ilaina ny fitaterana zany tsy mandany zany tsika fa jereo arak'izay nomen'Andriamanitra saina tsika andinika
Fiangonana nisy ateo aloha ay ve tonga de fazoko an-tsaina io tononinao io. Miarabantsika rehetra. Salama tompo. Miaraba anao pasteur. Vadiny Mikely natao ambadika any. Ya. Tsy ny loha raha misy bruit kely fa sady ety an-dalana keo dia manarasotra kely any fa mety misy bruit. Oui. Ny ao anatin'izay aloha ngamba ny azo presina ny fiangonana aloha hatreto aloha zany aloha raha mbola fiangonana izy manana trano mila trano iangonana zany a dia tsy maintsy ao foana aloha ny vola aloha zany tsy maintsy miresaka vola foana amin'ny fiangonana. Avy eo a miankina amin'ny toerana misy azy tsirairay avy indray no définiran'le budget ilainy zany satria raha le exemple raisinao teo zao ohatra hoe ny any Suisse ozy ianao afaka manao fitadiavam-bola ny fiangonana ivelany sy ohatr'izay izay zao mety samihafa amin'ny aty à France ohatra misy loi efa misaraka mihitsy donc raha vao resaka cultuel resana dia tsy afaka tonga dia association à but non lucratif foana ianao ary tsy afaka manao fitadiavam-bola hafa ankoatran'ny ny asa pastoraly mihitsy zany. Dia io zany hoe tenen'le raha namana teo hoe le budget mila mazava zay no mila mazava hoe makaiza daholo ny vola mba tsy hisiany ny aya amin'ny mpiangona izay mandrotsaka an'le fanomezam-pahasoavana na fandraisana anjara angano ilazana azy a mba tsy hampisy ny aya mba hampazoto ny olona dia marina ny tenenao hoe mila mazava tsara daholo a linona andehanan'iny vola iny hoe makaiza sy makaiza avy ny volantsika. Raha ny any Madagasikara teo zao ohatra dia samihafa amin'ny aty le lazain'le namana anankiray teo iny satria ny aty ny fiangonana tsy maintsy manofa trano, ny aty ny fiangonana tsy maintsy miantoka zavatra maro au niveau fonctionnement resaka administration. Dia io ngamba ny amiko resaka question de communication entre le fiangonana sy le mpiangona, le responsable an'le fiangonana zany tsy haiko hoe raha misy foibe na misy membre de bureau sy ohatr'izany a dia miankina amin'le communication anazavana an'izy amin'ny mpiangona kosany a mitondra an'izy hoe ireto sy reto ka rehefa azon'ny mpiangona izay a mino fa tsy tokony misy kosa ny mitaraina hoe mpitady vola loatra satria misy calcul de base enganao a atratrarana ny reto tanjony reto ataontsika hoe ino moa zany base tsy maintsy engana ary zavatra tsy maintsy ilaina ireo zavatra essentiel zany a amin'le fonctionnement fiangonana ary rehefa mazava zay a dia hitako hoe tokony comprendre ihany ny mpiangona zany hoe ay tsy mitady vola be fa betsaka le vola satria miankina amin'ny isan'ny mpiangona keo nefa raha mila vola 1 milliard ohatra zaraina ho an'olona 100 tsy mitovy amin'ny mihitsy ny 1 milliard zaraina ho an'olona 5,000 dia tokony comprendre an'izay zany zay ny mpiangona. Ny any Madagasikara tsy fantatry loatra ny fonctionnement manahoana misy hofatrano ve sa ny any moa manana fiangonana daholo ny ankamaroany sy ohatr'izany a dia eo amin'le karaha manam-pitandrina hoe ozy ianao teo hoe bénévolat tsara le faniriana hoe tokony ho tonga amin'izay tokoa hoe resaka asa fanompony io tokony ato sitrapony anatanterana azy kanefany mbola mijanona foana aloha izy hatretony amin'ny fonction azy donc le ohatrany entre guillemets kely ilazaiko hoe tena carrière mihitsy io amin'ny sasany tsy fiangonana sasany izay fantatritsika fa tena fitadiavam-bola le paster mihitsy io ary io mihitsy ny tena ina moa zany antom-pivelomany sy tena anaovan'ny sasany lasa tafahoatra amin'ireny oeraoera sy tena anambakana mpiangona ireny zany dia io zany anjarany tsirairay no mahita hoe mety amin'le fiangonana na tsy ny fetifety tsy maintsy misy eny foana mialatsiny fa amin'ny mpitandrina pasteur tsy hitovy daholo keo eo na fiangonana nisy nanonona anankiray teo FJKM ohatran'izao tsy mampanina anahy le manonona fa zao
ninona fiangonana kosa aloha resantsika na luterana na FJKM na tsy haiko zay fiangonana rehetra resantsika hatramina katolika tsy mitovy daholo ny pasteur satria reny de individu tsirairay reny individuel ny réflexion tsirairay mitondra an'le izy fa tsisy rafo misy rafitra izy iraisana hoe zao fa ny toetrany kosa de samy hafa daholo ka mety misy ny tsy mifanaraka amin'ny mpiangona mety misy ny tia vola mety misy zay zavatra zay zany mila micomprendre an'izay koa tsirairay so de lasa mantsy hoe raha voavoatonona fiangonana ray de hoe izy ny diso na le fiangonana ray manontolo mihitsy tonga de rasa ao anaty kitapo anankiray fa betsaka ny fiangonana ohatra zao na luterana io na FJKM io na hafa fiangonana samy ao anaty structure ray hafa misy manao rakitry indimy misy manao rakitry indroa misy manao rakitry indray mandeha donc zany miakina am'le le tafy tsirairay le izy fa tsy voatery tonga de mitovy daholo de tiako atongavana zany de hoe le mpiangona koa zany tokony mba miezaka ihany koa araka le tenenao teo satria manana le droit izy de miezaka mitaky an'izay droit zay zany raha possible mba ampilama ny fianam-piangonana misaotra tompoko Ratanao tia nana problema kely ndray tsika ato voatery atao ohatr'izao ty vetivety raha olona TikTok ty mantsy ohatra ny ndraindray tonga de tapahany zareo izy répondre voilà ia nary pitrandrano tsika de aveo manao amaly kely an'ilay teninena masika teo allo miala tsiny fa kitika pasteur miala tsiny fa kitika eny ary kitika miala tsiny eny ary hitondra fanazavana kely mety eo tsy any Suisse ka tsy any Suisse fa any Frantsa mihitsy aza Temple Neuf ao a Strasbourg ny teneniko teo hoe marina le teninay hoe tsy manana droit amin'ny lalàna le hoe miasa fa ny fiangonana ny resako eto no mila manana projet national na koa hoe synodal na koa hoe de district de manao investissement sara aminataon'zareo Temple Neuf zao de zareo nividy bâtiment izay lasa nampamifana ka tous les produits de luxe rehetra nanofa trano teo zany am'zareo de tena io fotsiny de fa mahavita an'zareo ray manontolo de tonga de manova zavatra be deaibe zay le tiako atongavana hoe mila manana vision lehibe am'izay ny fiangonana satria isika manao adidy de miakatra any ambony ary misy vola be de tokony misy retour zany amina fa tsy hoe hanao teti-bola indray isataona de io indray de hanao rakitra de hanao billet gala évangélique hanao opération keksy io le problème manavesatra ny olona fa pour une fois tsy maninona raha manao ataontsika hoe grand effort ngeza be anankiray pour un projet mazava mba tonga ny atao hoe autonomie financière de amiko piste zavatra tokony fieritreritry zany satria misy natafavoaka an'izany any le tiako atongavana atao le resaka hoe fa tsy hoe ny fiangonana akory mitady vola araky ny lalam-panjakana sady tsy any Suisse fa any France tsindriko sara le teo zay le resaka momba ny hoe bénévolat vision le izy vision satria tsy hoe ana fa Paul moa ny teny an'iny mazava tsara tao amin'ny asan'ny apôstôly ho anazy manokana mba tsy hamakitratra ny fiangonana samy manana ny fijery ny olona za tsy miteny hoe zay norme fa ho anao io no anisany vahaolana ngezabe anankiray plus tard fa miankina amin'ny politika sy ny vision ny fiangonana io zay le hoe il faut avoir une vision d'église fa tsy hoe fa zay mpanao dadabe sy ny nenibe sy ny ray aman-dreny de iny foana no lalakitako soa eo de iny tsy maintsy hoarahana hatramin'ny farany ho anay manokana zao anatin'zareo mbola tsy tonga am'zay fa manana eritreritra an'zay zavatra zay de il faut faire quelque chose pour que tsy apetraka vision fotsiny fa mila misikiponitra koa zany ahoana natongavana am'izay tsirairay no mandinika an'iny zavatra iny zay ny amin'iny resaka regny ato misy manontany ifela masoandro hoe pasteur antena hoe ny trano sy ny projet de ny trano tsy projet de vie fa any amin'ny zavatra afaka ty émission hafa ty fa tsy le projet de vie fiangonana resantsika eto afaka azavainao misy mikoko ve azafady hoe inona ohatra non iny tsy ato iny lesona tsy hoe lesona fa tamina émission hafa le projet de vie fa raha valiko fotsiny projet de vie tsy resaka construction na trano na vidy fiara fa projet de vie zany dia inona ny zavatra contribution valeur ajoutée anao miteraka
soa hoan'ny daolobe zany atao projet de vie fa tsy projet personnel zany atao hoe viditrano projet personnel zany hoe vidy fiara fa projet de vie le vie mihitsiny mitondra fiainana ho an'le fiarahamonina ho an'ny firenena ho an'ny fokotany ho an'ny tsy haiko zay karazana entité misy anao fa tsy eto amin'ty resaka ty no miresaka an'izany fa tamin'ny live tsika taloha ngamba n'izay zavatra zay ato nisy nametraka fanontaniana hoe aiza izy teo hoe ny pretra ve mandray fivelomana tsy mandray fivelomana izy fa miankina anatin'ny congrégation-ny ohatra izy anatin'ny congrégation franciscain dia zareo nefa manana ny caisse commune dia iny no iarahan zareo mamelona ny tenany fa tsy karaha Allô? Voilà. Attends, atsofoka izy zany fa tsy mieritreritra miresaka. Zay ngambany raha tsisy fanontaniana intsony. Ho anareo zay mpanaraka mbola misy anankiray miditra ty. Mpanaraka ato amin'ny TikTok zany dia afaka jerenareo ny vidéo rehefa avy eo ny page. Azafady verina kely fa tsy an'le resaka teo le hoe mpitandrina mahazo trano mahazo fiara sy ohatr'izany zany le any Madagasikara araka le teneninao mihitsy zany le izy hoe tokony mendrika anazy le izy raha arakaraka le asa nataony teo amin'le toerana zany fa kosa zany eto te hisarika kely ny sain'ny mpiangona zany hoe sao de ialako tsiny sahady amin'izay ho antsika zay mety ho tohana ao anatiny ao sao de kosany manana lasa fakapanahy ho an'ny lasa tafiditra ao anatina fakapanahy ny mpiangona ka hanana toe-tsaina mialona satria nahazo an'izao mpitandrina aleo tsy hirotsaka amin'izay mihitsy satria tena lasa zava-doza satria en fait ny mpiangona tsirairay no mahita ny tokony ataony koa rehefa eo amin'ny fandresen-dahatra ny tsirairay amin'ny asa fitandremana eo aminazy zany ka misy ny tonga dia mahafoy any ambanivohitra any tadidika anao le nyteny iny hoe ny karamako valorize tapaka le misy problème na connexion. Zafady maheno ve? Zay vao tapaka anao teo. Ay mialatsiny tsy haiko hoe taiza hoe zany tsy maheno fa ozana hoe tsarotsaroko ianao sy tany ambanivohitra hoe manina ny karamako. Le hoe nasainao valoriser ny membre de bureau zany le izy fa tsy ny déterminenao hoe za mila azao na azao donc zany de zay le izy hoe ny fahatsapan'le fiangonana zany no fahatsapan'ny fiangonana amin'ny tsy haiko na fandresen-dahatra ny tamin'ny fampianarana azy sy ny resaka fifandraisany ampitandrina no tokony mahatsara na maharatsy ny fiveloma ampitandrina eo toerana zany ka zay fotsiny hoe sao dia lasa azo fakapanahy ny olona lasa manana toe-tsaina mialona avy eo satria hoe le pastera lasa nanana 4-4 manana trano fa tena marina ny teneninao hoe mendrika azy zany raha tena nanolo tena kosa izy tao amin'le asa tsy tazay maharatsy an'izany zavatra zany zany fa tokony rehefa tsy tamin'ny faneriterena sy zavatra hafa le izy dia mino fa tsy tokony anafitohina ny hafa misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Ya. Miarabanao? Miarabany Vali? Misy olona zany manandrana miditra ve sa tena voapotsitra sa zay ngambany raha tsisy hampahiditra koa misaotra anareo nanome ny hevitrareo sy précision misimisy kokoa fa ny amezako azy iny resaka mpitandrina iny fa niany rehetra resaka le vie d'église mihitsy ny azy zany tena antony ty kendreko tamin'ity émission ty dia ny hoe aoka isika fiangonana
am'le resaka mpamatsy-bola ndray zany resaka eto tsy le olona te hanoana ny fiangonana na manome fanampiana ny fiangonana tokony mianatra manao non sika rehefa tena hita hoe zavatra hafa no ambadika ary tsy tokony ho amidy ny fizokitsika. Zay zany ny any no afatra hoe le herin'ny poketra ny resana eto, le fizokiana ilay parole d'honneur ananatsika en tant que fiangonana saropady ary sarobidy dia io nefa antadiavin'ny sasany hovidiana. Zay mahatonga miteny hoe apetrao amy toerany foana lay fizokiana fa inestimable iny na raha evaluena ara-bola azy. Zay angamba fa de misaotra anareo naharitra ny aino tamin'ity atoandro ity ame fotoananareo indray amy fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra mirahasoa antsika rehetra. Veloma tompoko.